Amin'izao fotoana dia hiteny aminao Sri Mataji hoe ahoana fomba fiprotezena fiarovan-tena masina ny vatanao eo. Ny olona tsirairay avy dia mila protezena ny tenany. Araka ny fampianaran'ny Sri Mataji Nirmala Devi ny atao hoe pendant de protection dia alohananao méditation zany ao aoriana ny fampiakarana n'ilay kundalini, ilay hery-masina, ilay énergie spirituelle, ilay tara-pahazavana ny hery mifanahy masina ao anatintsika tamin'ny lesona voalohany iny dia bandana zany lesona faharoa zao pendant de protection zany hoe fiarovan-tena masina dia vatantsika io zany miarovana ilay toerana masina ao anatintsika ao mandray hery masina zany hoe centre d'énergie anankifito ary ihany koa fametrahany amin'ny laonina équilibre ireo hery masina ao anatin'ny ratsambatana anankitelo ankavia, ankavanana ary ampovoany. Ka alohan'izay rehefa vita ny fampiakarana n'ilay kundalini na ilay reny masina ao anatinao, ilay ampovoaran'Andriamanitra, hery masina an'Andriamanitra anatintsika ao dia atao ny pendant de protection. Ka miaraka jerentsika raha zao ny teknika sahaja yoga méditation fomba fanaovan'ny Sri Mataji ny pendant de protection. Zany hoe mipetraka tsara, manao à l'aise tsara, mipetraka tsara amin'ny tany tsara kokoa zany, contact direct amin'ny terre dia manoloana ny sary ny Sri Mataji na manoloana azy io dia ny tanana ankavia mivelatra tsara mipetraka ambony lohalika dia tanana ankavanana miakatra manaraka ny tanana ankavia iny indray n'ilay vibration milatsaka tanana ambony miakatra ny tapon'ny loha any amin'ny chakra fahafito ka natsarany ny saina, mipetraka tsarany ny saina voalohany dia mandeha l'énergie mipetraka any amin'ny tany dia manao indray verina indray iny mouvement iny mandalana tapon'ny loha hatrany ihany miaraka amin'ny saina concentré tsara anao zany amin'ny tenanao dia miohatra n'ilay vibration dia mandeha ray zay dia mandeha indray ampiakarina indray ilay mouvement tanana ankavanana miakatra ihany tanana ankavia mangataka vibration, tanana ankavanana mandeha mipetraka amin'ny tany, mipetraka tsara amin'ny tany zany hoe voaro tsara zany ireo chakra dia mandeha indray fanondroany dia miakatra tsara any tapon'ny lohatrany ihany ny saina zany mifantoka any tapon'ny lohatrany ihany amin'ny sarisara dia alefa ilay mouvement dia enohatrany ihany hoe ina zavatra tsapanao vibration dia alefa fanefatra ny telo dia alefa ny affirmation hoe Sri Mataji raha sitraka ao arovy ao amin'ilay herin'Andriamanitra raha sitraka ao dia atao tsara amin'ny fo dia enohatrany ihany ilay vibration dia mandeha averina impito zany ilay mouvement tanana ankavanana makamin'ny ankavia makatsara ny tapon'ny loha dia ohatran'ny formana arc-en-ciel ilay izy dia afantoka tsara ihany ny saina zany amin'ny tapon'ny loha mba haharegny tsara ilay vibration. Ndao ary tsika hiaraka hijery sy hanao méditation resaka mpiakarana ny kundalini sy pendant de protection izay expérience miaraka amin'ny Sri Mataji dia afatony tsara ilay tapon'ny lohany ny saina dia ataova mifaniriana ahena ilay hery masina, ilay vibration, ilay herin'Andriamanitra. Let us put ourselves. Oh
torohevitra tsara raha antsika zany isan'andro amin'ny bandany de protection fiarovatena isan'andro zany isa-maraina alohan'ny voky ny trano araky ny conscience fimatadia dia tsara manao bandany de protection dia manao ihany koa alohan'ny atory dia apetraka fantoka tsara ihany koa ny say an-tapon'ny lomba ahafahana mahita tory tsara alohan'ny atory efa vita bandany de protection. Misajayoka méditation Madagasikara dia ho faly mandray atsika ny fampianarana maim-poana ny méditation cours gratuit zany izy io ka tsara atsika raha lena dia manatoina ny centre izay akaiky anao raha eto Antananarivo dia amin'ny Foibe amin'ny 67 hectares sud amin'ny Point Vital laharana 034 66 819 53 na 032 78 969 26 isaky ny amin'ny 7 ora maraina isaka lahady. Ao antsika ho an'ny toliara indray dia manatona ao amin'ny centre de méditation ao Andaboly ao amin'ny kianja Metrakir dia isan'andro zany ao Toliara isakariva amin'ny 5 sasany ora arivo lasinainy ka hatramin'ny azoma ary ny sabotsy sy alahady amin'ny 7 ora maraina ihany koa. Dia ho antsika ho an'ny farafangana dia manatona amin'ny centre de méditation centre Dioga Sajayoka méditation Madagasikara ao amin'ny mahatsaratsara avaratra dia ho antsika ho an'ny Dego sy ho an'ny Fort Dauphin dia afaka miantso ihany koa ny laharana 032 78 969 26 na 034 66 819 53. Tsara zany manatona ny centre de méditation collectivité amindreo fotoana ireo ho antsika izay liana dia anatra méditation maimaim-poana avokoa ny fampianarana rehetra. Shiva